ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fahamiraba antsika rehetra ry afaka tratra ity sabotsy fahaenina amby roapolo ny volana desambra ity. Fahamiraba antsika rehetra tratra ny krismasy ary manonona ny fiadanan'ny tompo amintsika. Ny mofinaina antsika ry avana amin'ity sabotsy izay andro ray ao ambadiky ny krismasy ity dia ny galatiana toko faefatra. Galatiana toko faefatra andiny voalohany ka hatramin'ny fahafito. Fakitika amin'aran'i Jesosy ry havako. Ary hoy izaho, raha mbola zaza ny mpandova dia tsy hafa noho ny andeva izy, na dia ny tompony zavatra rehetra aza. Fa fehezin'ny mpitondra sy ny mpitaiza azy izy mandra-pahatonga ny fetrandro voatendry ny rainy. Dia tahaka izany koa izy sika, fony mbola zaza dia nandevozin'ny abdia mpianaran'izao tontolo izao, fa rehefa tonga ny fotoan'andro dia nindran'Andriamanitra ny zanany nateraky ny vehivavy, nateraka tao ambanin'ny lalàna, hanavotana izay ambanin'ny lalàna mba handraisantsika ny fananganana anaka. Ary satria zanaka ianareo dia nirahin'Andriamanitra ho atompontsika ny fanahin'ny zanany, miantso hoe Aba io, ka dia tsy mpanompo intsony ianao fa zanaka, ary raha zanaka dia mpandova koa noho ny ataon'Andriamanitra. Ray masino manao masinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ny testamenta vaovao rehefa malala dia manomboka amin'ny filazana mahazanak'Andriamanitra an'i Jesosy, azo lazaina ho zay. Zany hoe ny fiantombohan'ny testamenta vaovao mihitsy dia miorina amin'ny filazana-pahabe maso fa Jesosy dia zanak'Andriamanitra. Ary miverimberina ao anatin'ny voambolan'ny testamenta vaovao ny teny hoe zanak'Andriamanitra. Raha toa ka miverimberina ao amin'ny testamenta taloha kosa ny hoe mahampanompon'Andriamanitra. I Jaona dia manazava an'io tamin'ny alalan'ny tenin'i Jesosy ao amin'ny Jaona toko 2:20. Eny ny toko 2:20 manontolo koa aza. Manazava mikasika ny voaloboka, manazava ny voaloboka sy ny sampany, ary mitohy aty hatramin'ity amin'ny toko 2:20. Manazava Jesosy amin'ireo toko ireo ny fiainan'ny mpanompon'Andriamanitra. Nefa izy manazava rehefa avy eo manao hoe tsy ataoko mpanompo intsony ianareo, fa ataoko hoe sakaiza ianareo. Ary dia miverina ihany koa aty amin'ny Jaona 1:3, mahazanak'Andriamanitra antsika endre manahoana ny fitiavana naseho ny ray antsika dia ny maha ny antsoina antsika hoe zanak'Andriamanitra sady zany radio mihitsy tokoa moa isika. Jaona 1:3 sy ny faharoa. Hoy isika hoe misy sataroa samihafa zany a, na sataroa mifameno na sataroa mifanao ambaratonga ny fiainan'ny olombelona ny mino an'Andriamanitra, dia ny atao hoe mpanompon'Andriamanitra sy ny atao hoe zanak'Andriamanitra. Mpanompon'Andriamanitra Mosesy fa tsy nitononona hoe zanak'Andriamanitra. Marina akaiky an'Andriamanitra izy, nahita an'Andriamanitra izy, fa nerasera tamin'Andriamanitra izy, fa mbola tsy nitononony tompo hoe zanak'Andriamanitra. Mpanompon'Andriamanitra Davida, mpanompon'Andriamanitra iza Zakary na Jeremy na Isaia, fa reo rehetra eo dia nitononony tompo hoe mpanompoko ianao. Fa aty amin'ny testamenta vaovao kosa dia nambaran'ny Zoatra Masina hoe mipoitra ny voambolana antsoina hoe zanak'Andriamanitra. Dia hoy ny filazan'ny Paoly azy zany eto manao hoe fony mbola izaza isika dia nandevozin'ny abdia mpampianarana izao tontolo izao. Fa rehefa tonga ny fotoan'andro dia nindran'Andriamanitra ny zanany, nateraky ny vehivavy, nateraka adaban'ny lalàna. Zany hoe misy toetra manokana rehefa malala izay nateraky ny fahatongavan'i Jesosy na fiovana satana statut vokatry ny nahatongavan'i Jesosy. Mpanompon'Andriamanitra ireo olona tany alohantsika, fa itsika kosa no ny amin'ny krismasy ndrahan'Andriamanitra ny zanany nateraky ny vehivavy. Zany hoe nateraky Maria zany io. Izy tsy niteny hoe nateraky Josefa fa nateraky Maria. Ary dia nateraky ny vehivavy zany. Asan'ny fanahy masina tao amin'ny Maria dia nahatonga an'i Jesosy ary nanavotra antsika, nahatonga antsika ho tononona hoe zanak'Andriamanitra.
mety ho fazaritra ny sofintsika ry havako mahenony hoe zanak'andriamanitra ary mety ho tsy de tena haitsika koa aza ny manavaka ny mahazava-dehibe ny hoe zanak'andriamanitra mitaha amin'ny mpanompon'andriamanitra. Fa itony soratry ny apôstôly Paoly tony de milaza fa samy hafa mihitsy ary Jesosy de milaza ny fahasamihafan'izany. Tsy hoe ratsy akory ny mpanompon'andriamanitra tsy zay fa mivoatra baka amin'ny fahatanterahana fahazazana no ambaran'ny Paoly ho mbola niainana teo ambanin'ny lalàna fa sata hafa kosa niainany atao hoe zanak'andriamanitra. Ny satany maha zanak'andriamanitra iainanao io zany dia na iainantsika ity zany na iainan'ny fiangonana dia tena vokatry ny planin'andriamanitra tamina ny rahany an Jesosy zanaka. Raha toa ka jerentsika ry afaka malala satria miverimberina na amin'ny sonatry Paoly amin'ny Romanina indrindra Romanina toko 9 ity Galatiana toko 1 sy Romanina toko 9 ity de mifameny be mihitsy. Ka raha misy zavatra ataontsika manamaty ny satany maha zanak'andriamanitra ka tokony tsy ho adononao mihitsy dia ireto zavatra telo ireto na efatra. Ny voalohany dia izao: ny satany zanak'andriamanitra de satany ataontsika hoe fahafahana. Ny mpanompo de miandro baiko, ny mpanompo de mpanatanteraka, ny mpanompo dia manaraka izay lazainy ny tompony, mazava ho azy. Zay zany ny mpanompon'andriamanitra, raha fantatsika fa zay ny mpanompon'andriamanitra amin'ny testamenta taloha. Tsy ratsy akory zany saty zany fa abidi mpampianarana ihany zany ho Paoly. Zany hoe maha mpanompon'andriamanitra de tsy ratsy akory mpanompon'andriamanitra isika rehetra, mpanompon'andriamanitra ny fiangonana, fa maha mpanompon'andriamanitra de tena fahasoavana lehibe tokoa saingy tsy zay ihany isika. Ny mpanompon'andriamanitra dia ataontsika hoe mankatony didin'andriamanitra, manaraka ny baikon'andriamanitra, zay tsy edikevitra. Fa misata ambony kokoa noho zay noho ny amin'ny Kristy tompo de satany fanafahana ka tonga olon'afaka isika. Filazan'ny Paoly azy eo amin'ny Romanina toko 9 izay miverina amin'ny fanakaiky amin'ny andininy 7 na ny andininy 9 amin'ity ambanimasontsika ity, fa ozy amin'ny andininy 7:40 ozy manao hoe fa izay tariny fanahin'Andriamanitra ny zanak'Andriamanitra fa tsy nandray fanahy-panandevozana ho amin'ny tahotra ianareo fa nandray ny fanahiny zanaka. Ary dia averiny mihitsy ara moa ry havako malala amin'io andininy io no hoe ao amin'izay misy ny fanahin'Andriamanitra ny misy ny fahafahana. Ary eo amin'ny Galatiana dia averiny Paoly mihitsy ao amin'io Galatiana zay eto am-pilatanantsika io manao hoe efa natsoina ho amin'ny fahafahana ianareo rahalahy, kanefa aoka tsy hoentinareo manaraka ny nofo izany fahafahana izany. Ambaran'ny Paoly ao amin'ny Galatiana io ry havako malala. No zany de hotsika manao hoe ny sata voalohany zay aseho ny mahazanak'Andriamanitra asika de ny satany ataontsika hoe fahafahana, satany olona afaka. Ary afaka manao inona moa ry havako malala? Afaka manao inona isika ny hoe olona afaka? Zany hoe noho ny amin'ny Jesosy Kristy tompo de nomen'Andriamanitra fahafahana kokoa isika. Aza dinona fa ilay tena fahafahana nomen'Andriamanitra atsika de very tao edena. Very tao edena ahoana? Raha toa ka nahary ny olombelona Andriamanitra ry havana de tsy nahary ny olombelona tahaka ny marionnette izy, na tahaka ny robot na saribaokoly ka hoe manery izay tian'Andriamanitra atao. Andriamanitra fitiavana ary fantatr'Andriamanitra fa ny sitrapony de tsara mahasoa antsika, fa tsy nanery mihitsy antsika Andriamanitra hanao ny sitrapony. Raha tehin'Andriamanitra hanao ny sitrapony antsika de tsisy heviny amintsika intsony, tsisy tsirony amintsika intsony zany ny fiainana azy, fa misy heviny amintsika mihitsy ny fiainantsika sy ny fanarana sitrapon'Andriamanitra rehefa nomena fahalalahana isika. Zany hoe ny antony anaovan'Andriamanitra ny olombelona amin'ny boky Genesis de olombelona manana fahafahana
raha ohatra ka napetrakaandriamanitra ao amin'ny sahedena lay azo fahalalana tsara sy ny ratsy ry afako malala. Ny dikan'iny tsy hoe amandrina ny olombelona Andriamanitra tsy mpamandrika. Ny dikan'iny tsy hoe akana fanahy ny olombelona Andriamanitra tsy baka fanahy. Ny dikan'iny tsy hoe hitsapana ny olombelona Andriamanitra tsy mpitsapa ny olombelona, fantatry Andriamanitra ny olombelona. Fa ny dikany hoe nametran'Andriamanitra ny azo fahalalana tsara sy ny ratsy dia ilazana fa afaka ny olona. Afaka ny olona ary satria afaka dia tompon'andraikitra responsable amin'ny safidiny. Napetraka Andriamanitra atao zany ilay azo fahalalana tsara sy ny ratsy, sanatria tsy amandrihana ny olona tsy zay, sanatria tsy hoe hitsapana ny olona tsy zay, fa ilazana amintsika mandraka ankehitriny fa zany olombelona zany inge nanaovan'Andriamanitra azy dia sady olona afaka, ny tompon'andraikitra responsable ka mizaka ny vokatry ny safidiny, olon-dehibe zany. Zany hoe rehefa afaka ianao ka misafidy ankalalahana dia mizaka ny safidinao ianao. Zay ny antsoina olon-dehibe. Zay ny olona nataon'Andriamanitra, fa tsy zazakely na saribakoly, fa olona tompon'andraikitra amin'ny safidiny. Ary io le tenenina rao amin'ny teny frantsay hoe nataontsika hoe libre arbitre, zany hoe afaka ny safidy ankalalahana zay heverinao tsara na zay heverinao mety. Kanjo moa ny safidiny ratsy ny olombelona dia very izy. Ary rehefa very ny olombelona, very lay ny safidiny fahafatesana izy, dia very tao aminy lay toetra tsoina hoe libre arbitre, lay ataontsika hoe fahafahana ny safidy ankalalahana. Ary izay fahafahana amin'ny safidy ankalalahana zay lasa andevo ny fahotana ny safidiny. Zay io teneniny Soratra Masina hoy Jesosy manazava manao hoe izay manota no andevony ny ota. Ary zay ny olombelona, andevony filana izy, andevony ny ota izy. Ary mba hahatonga ny olona ho afaka taona ohatry ny fanandevozan'ny ota io indrindra ny dikan'ny Krismasy, namonjen'ny tompo antsika tamin'ny alalan'ny zanany zay nateraky ny vehivavy, mba hahatonga antsika ho afaka ao ambany fanandevozan'ny ota. Toy tsika manao hoe ny Satana mahazanak'Andriamanitra dia afaka. Noho ny amin'i Jesosy Kristy tompo ary dia afaka isika. Noho ny amin'i Jesosy Kristy tompo dia afaka amin'ny fanandevozan'ny ota io isika. Ka izao lasa mahafantatra ny tsara ary mahay misafidy ny tsara. Tsy vitany hoe mahay misafidy ny tsara ihany, fa tompon'andraikitra ihany koa afaka hanao ny tsara, afaka manana nofy hanao ny tsara. Raha ohatra ka mpanompo, zava-dehibe ny toetra ny mpanompo. Tsika sendrasendraky ny tenin'i Jesosy hoe, ny teny manao hoe hanao asa lehibe noho zaza nge ianareo hoe. Ahoana moa no asa iny Jesosy hiteny aminao, bitika sy malemy, olombelona mitafy nofo, hitenenan'i Jesosy hoe hanao asa lehibe noho zanareo. Asa lehibe inona? Satria olona afaka isika, satria zanak'Andriamanitra isika. Dia izao tsy ny safidintsika tsy safidy andevozon'ny ota intsony. Ny nofinofitsika sy ny faniriantsika tsy nofinofiny olona mpanotaka, nofinofiny bakeon'ny fahotana sy ny fitiavan-tena, ny fahakahalana, tsy zay ny nofiny ho avintsika. Fa manofiny ho avintsika, manana visiony amin'ny ho avintsika, manana nofiny amin'izay heverintsika ho tsara isika. Dia izao nofiny mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, faniriana mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Satria nahoana? Nofiny zanak'Andriamanitra, faniriany ny zanak'Andriamanitra, tsy faniriana ho amin'ny fahampitehana, fa faniriana ho amin'ny fahariana sy ny fanamboarana ary ny fahasahiana no zavatra tsara. Zay ny nofiny ny antsoina hoe olona afaka. Zany hoe mahazanak'Andriamanitra antsika dia mahatonga antsika afaka manao zavatra bebe kokoa, tsy hoe mpanatanteraka fotsiny, tsy zay mpanompo mpanatanteraka fotsiny miandro paiko, fa ny zanaka dia tena manana fahafahana hanao zavatra lehibebe kokoa, manana fahafahana hanao dingana lavidavitra kokoa, satria mpandova izy, satria tompony izy, ary manana fahazavan-tsaina misimisy kokoa no ny asany fanahy masina. Afaka malala zanak'Andriamanitra ianao, ary izay mahatonga hoe ny kristianina dia olona tsy olona dompotsiny ao anatin'ny fiarahamonina, fa olona mpitondra zava-baovao ateraky ny asan'ny fanahy masina. Zany zanak'Andriamanitra zany tsy olona manara-davahany fahotana, tsy olona manara-davahana amin'ny hoe zay hono mety dia mandeha, zay hono tsy zay ry afaka malala, fa olona manana fahazavan-tsaina, manana fahakingan-tsaina,
manana fahafahana amorony zavatra créativité ho nareo, manana fahafahana andray andraikitra initiative ho nareo. Ndika zany dia izao tena satany zanak'Andriamanitra mihitsy ny satany fahafahana, ary tsy manana an'izany ianao raha tsy ny Krismasy, raha tsy no Jesosy. Andevo isika, andevo ny fahotana, andevo ny lotony zao tontolo zao. Zao tontolo zao ny maniraka zay tonga amin'ny tenin'ny Paoly amin'ny Romanina 7 manao hoe le zavatra tsy tiako angeny lasa ataoko hoe. Mibaiko ny fahotana angeny ataoko hoe. Mampalahelo ange zahay Romanina 7 dininy 10 ka hatrany 7. Mampalahelo ange aho Paoly satria tsy lay tsara no ataoko fa andevozan'ilay fahotana re olona ka iza reny anafaka amin'ity tena ny fahotana ity. Dia mamaly izy hoe misaotra an'Andriamanitra ny amiko ity Jesosy. Le avako malala voalohany ary mahazanak'Andriamanitra anao ny amin'ny Jesosy. Fa inona no ahafahana no sata aterak'izay, mitoetra aterak'izay mahazanak'Andriamanitra anao zay, afaka ianao. Fantatrao tsara. Olona manana fahafahana nofy ny tsara sy anao ny tsara. Fa ny faharoa dia izao. Ny sata fa mahazanak'Andriamanitra anao dia mahatonga anao olona afaka. Fa ny mahazanak'Andriamanitra anao raha teo koa dia mahatonga anao, izay ambaran'i Paoly io, hanana ny fanamasina. Jereo tsara teneny. Hoy izy, satria zanak'Andriamanitra dia ny raha hain'Andriamanitra ho atao-pontsika, ny fanahy ny zanany. Zany hoe rehefa zanak'Andriamanitra isika dia izao ny marika na ny tomboka say ho Paoly amin'ny Romana 7 io, ahafatahana fa zanak'Andriamanitra isika dia ny fanahan'Andriamanitra ato anatintsika. Ny fanahan'Andriamanitra ato anatintsika ny mahatonga antsika manana maridalana. Zany hoe ny repère na ny maridalana zanak'Andriamanitra dia ao anatiny ny fanahy. Alefisaratsena fa raha ohatra ka mbola zazabody ianao dia nivelany maridalanao. Tsy ratsy akoroa zazabody amin'ny finoana. Fa misy ny mpitaiza azy. Dia le mpitaiza azy lalàna io zany. No miteny manao no lalàna sy zay rehetra nivelany zany ny maridalana, ny mpitaiza ny mpanabe, io ny maridalana, lalàna io Paoly. Fa rehefa zanak'Andriamanitra ianao dia ny maridalanao anao dia ao anatinao. Dia maka olona anankiroa ary ianao, tsotra be mihitsy, maka olona anankiroa. Ny anankiray ao anatiny maridalana, ao anatiny ny ao anatiny no mibaiko azy. Ny anankiray kosa eny ivelany no mibaiko azy. Dia jereo ny fahasamihafana ireo olona ireo. Ny anankiray miandry ny teny manao hoe tsy azo le ity satria eny ivelany. Ny mpitaiza izay ity ivelany zany no mibaiko azy. Tsy azo le ity, zao ny tsy tokony atao, ary miakavy ianao, ary miakavanana ianao, mipetraka ianao, mijalona ianao, zay le hoe zazabody. Fa ny olona kosa rehefa zanaka ao anatiny fanahan'Andriamanitra tsisy zany rehetra zany. Fa ny fanahy masina ao anatiny no mibaiko azy, no mibitsika aminy, no miteny aminy, mampafantatra aminy sitrapon'Andriamanitra. Ka io olona io dia miresaka amin'Andriamanitra amin'ny fanahan'Andriamanitra. Zay le hoe lehilahy lehibe, zay le hoe zanaka lehilahy lehibe amin'ny finoana. Ka ny maridalanao azy dia tsy ny ivelany tena, fa ao anatiny ny sainy, ny fanahiny no miresaka amin'Andriamanitra dia mahafantatra ny tokony ataony izy. Iza ny aomby kokoa amin'ireo dia mazava ho azy. Iza no ahavokatra kokoa amin'ireo dia mazava ho azy fa ny zanak'Andriamanitra. Ny fanahy masina ato anatintsika rehefa malala, tsy fanahy mampalaina akory. Ny fanahy masina ato anatintsika izay niraisitsika tamin'ny alalan'i Jesosy teraka ny Krismasy dia tsy fanahy mahatonga antsika ho dompotsiny, na mahatonga antsika tsy hahafantatra ny dikany zavatra ataontsika, na ho kristianina manao tsenjery fahatany, ataoko hoe fahatany mihitsy raha toa ka mibaikony hoe fahazarana ao am-pony. Fa manompo ianao satria ny fanahy masina ao anatinao. Manompo ianao satria ny fanahy masina mibitika aminao ary mampafantatra anao hoe ny dikany ny zavatra tokony atao rehetra. Zanak'Andriamanitra ao anatin'ny fanahy masina. Ny famantarana ny mahazanak'Andriamanitra ao i Paoly ka mahatonga antsika afaka miantso hoe abaray, afaka miantso an'Andriamanitra hoe ray, dia izao ny fanahy ato anatintsika. Dia tsy tokony hisy ary avako malala kristianina very lara re tia mpivahinina.
tsy de tokony ho isy loatra kristianina ho very repère na very maridalana ity amin'ity tany fandalovany ty. Tsy tokony isy kristianina tsy ahafantatra ny dikan'ny fiainany. Fa inona moa zany ny tena dikan'le fiainako hoe? Tsy tokony isy kristianina mety mandalo ny ataontsika hoe ny krizy ndraindray mety mandalo zany ny olona rehetra amin'ny rehefa vizana, rehefa ndraindray voadona visy avarana amin'ny toeram-piasana, ndraindray rehefa voadona visy avarana amin'ny olam-pianakaviana kely na ny ola-tokantrano na olam-piasana sy ny sisa rehetra. Fa rehefa ao anatintsika faran'Andriamanitra amin'ny fiainam-bavaka sy ny fonosika Jesosy afaka malala dia tsy tokony ho very repère na very maridalanatsika. Betsaka ny olona ankehitriny ndiavana no mideprime, hitatsika izany raha misy fanafody be mpividy indrindra eto ambonin'ny tany dia ny fanafody ny antidépresseur be dia be ny mpividy, be dia be ny ampitan-dranomasina na eto Madagasikara feno. Betsaka ny olona mihinana fampatoriana isan-karazany. Satria nahoana tena toe-pahasalamana, zay tsy dikevitra misy manao zany. Fa zao rehefa koa malala tena manampy be dia be anao ny fahatsapanao fa zanak'Andriamanitra ange ianao. Raha zanak'Andriamanitra ange ianao, iantohan'Andriamanitra. Raha zanak'Andriamanitra ange ianao, ao anatinao ny fanahin'Andriamanitra. Ary ny fanahin'Andriamanitra ange mampahafantatra anao ny zavatra tokony ataonao hoe ino ny bitiky ny fanahy masina. Fa ny fahatelo amin'izao Satana zanak'Andriamanitra dia izao ny famelomana sy ny fikarakarana. Raha zanaka ianao zany, tadidio zay, dia tadidio tsara fa raha zanak'Andriamanitra ianao, velomin'Andriamanitra. Aiza misy olona tsy hamelona zanaka? Itsika olombelona mpanoty ty asa mahalala mikarakara zanaka. Sanatriny biby aza mahalala mikarakara zanaka. Dia Andriamanitra ve dia tsy karakara ny zanany? Dia Andriamanitra ve dia etretinao ahafoy anao ao anatin'io ady sarotra lalovanao io? Andriamanitra ve dia etretinao ho tsy amenao zay everinao, everiny fa mahasambatra anao? Zanany ange ianao e. Ary tsy olombelona no niteny an'izany hoe zanako ianao fa Andriamanitra. Rehefa natao batisy Jesosy dia nisy feo avy tany an-danitra aminao indro ny zanako malalako, zay sitrako. Fa zany teny zany tsy Jesosy ihany rehefa malala rehefa atao batisy, fa ianao koa rehefa atao batisy, na rehefa natao batisy na tamin'ny natao batisy, ianao koa efa nitenen'Andriamanitra zany teny zany noho ny amin'ny Jesosy hoe io ny zanako malalako. Zanak'Andriamanitra iny rehefa malala. Inona ny mampakivy ianao? Inona mahatonga anao tsy mahay mifaly? Inona mahatonga tsy hanofy fikasa zavatra tsara amin'ny taonao avy? Inona mahatonga anao mieritreritra fa manapetra amin'ny zavatra amin'ny nofinao? Ny Andriamanitra tomponao ange Andriamanitra mpanjakan'izao rehetra zao e. Ny Andriamanitra tomponao ange tompon'izao rehetra zao e. Nahazo zao rehetra zao e. Aza Andriamanitra zany efa miteny hoe zanako ianao. Ny dikan'izany miaro anao izy. Hoy Paoly ao amin'ny Galatiana natoko faharoa, zay rehetra natao batisa ho an'i Kristy dia nitafy an'i Kristy. Dikany hoe mitafy an'i Kristy dia manana an'i Kristy ho mpiaro azy, miandany aminy, mamelona azy Andriamanitra. Ny tompo efa niteneny io, aza dia manahy loatra ny hanina lava, tafiana, hosotroana, izao tontolo izao manahy an'izany, fanareo zanak'Andriamanitra. Re afaka malalo, zanak'Andriamanitra ianao, teneniny Paoly io. Meny ianao ny fanahiny. Fantatrao zany ny lalana tokony ho aleo. Fantatrao ny zavatra tian'Andriamanitra ataonao. Fa izao, amin'ny zavatra tian'Andriamanitra ataonao dia izao matoky fa miaro anao Andriamanitra, mamelona anao Andriamanitra, mikarakara anao Andriamanitra. Iny mety marary ianao satria nofo. Aza mieritreritra rehefa marary dia asan'ny devoly daholo ny aretina, sa gripa dia asan'ny devoly, marary kibo dia asan'ny devoly. Aza dia ataontsika hoe omena hery be tahaka zany ny devoly na surestimena be ohatr'izany ny devoly. Ekena fa mamandrika loharanony ratsy izy. Fa izao maty foana Kristy raha ohatra ka dia ataonao hoe ty zavatra rehetra ty dia tsy nahavita ninona anao mihitsy Jesosy fa devoly foana nahavita. Tsy ry avako. Ny Satana efa resy. Fa mandainga sy mamitaka amin'ny olona rehetra izy aminao mahery dia mino tokoa ny olona, tsy ry avako malalo. Fa raha mandalo tsy fahasalamana ianao, amin'ny nofo anao dia mety vizaka. Rehefa nofo, basara ho ny teny Hebreo,
cher ho ny teny frantsay nofotsika vatana de mety vizaka Jesosy koa nge mba vizaka misy fotoana Jesosy vizaka zanak'Andriamanitra ary izy vizaka misy fotoana miena ny heriny fa tsara fizantsarako loka hoe nisy heriny ara tamin'i Jesosy ka izy isika ny tsy trotraka izy isika ny tsy vizaka misy fotoana Jesosy mba matory misy fotoana Jesosy mitsangatsangana misy fotoana Jesosy makaina misy fotoana Jesosy mba mila tampotampo mba metra-panontaniana amin'ny olona hoe tena mbo tianao ve ary Petera misy fotoana Jesosy miandro fitiavana amin'ny mpianany misy fotoana Jesosy miantahanta amin'ny sakaizany mety pitranga zany ry afako malala mety pitranga amin'ny fiainan'ny mpanompon'Andriamanitra fa za mety tretrera fa mpanompon'Andriamanitra zany zao sady tsy mety kivy mihitsy tsy mety marary mihitsy tsy mety manavy mihitsy tsy mety vizaka mihitsy tsisy an'izany ry afako tsy zany ny dikany mampanompon'Andriamanitra na mahazanak'Andriamanitra fa ao anatin'ny zava-tsarotra lalovanao io misy eo ny herin'Andriamanitra ry afako malalo de mahireza raha fa mifarana ny taona zanak'Andriamanitra ianao manofy manao fandaram-potoana tsara fotoana ho avy aza mietrehitra karaha sanatria misy andray ny corona ka adray na nisy ara ny corona iny na tsy vitanao teo